Mahakasitraka tompoko ny amin'ny fanapa-kevitra ao anaraka trano ny fandarana tahaka ny tony fandarana izay mitondra fahasoavana manokana, mitondra fitahiana, fanambinana. Eto dia iroso lalindalina tranontsika, délivrance et équilibre. Mitoetrano ny fianarantsika dia ato amin'ny matitoko favalo no jerevantsika. Nefa milohan'izay dia miarabanao pasteur Ertina. Manona ny fiadana tomponao pasteur Alvarez, miarabantsika manakavy tompoko. Miarandro ivavakantsika aloha ary amin'izao fotoana izao ary ohatra ianao marary misy amintsika manko izany manaraka an'izy ity amin'ny YouTube. Aty ampitan-dranomasina aty eto Antananarivo eto dia malaza ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy masakan'Andriamanitra tsy asa na be na vitsy na lavitra na akaiky. Ivavaka ho anao manokana izay amin'izao fotoana izao raha mety hoe misy tsy fahasalamana ao anatinao na mila vavaka manokana dia vavaka ho anao izay ndahoary. Raha eo fampitondra vavaka izay amin'izao fotoana izao ianao dia mahay manao mihoatra lavitra anao izay verinay na izay angatanay na izay eritreretinay araky ny hery izay miasa ao anatinay. Vavaka manokana tompo an'izao rahalahy zao ao anatin'ny tsy fahasalamana, ao anatin'ny vatany ao, anatin'ny kibony ny organinao anatiny ao. Vavaka manokana ho an'izao anapavy zao mety ao anatin'ny tsy fahasalamana koa izy, mety any amin'ny tranonjaza, ny lamosina na fanipana na marary an-doha. Amin'ny anaran'i Jesosy ninina aretana na rerahana amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy miala aminao ny aretina dia sitrana ianao, sitrana ianao mitsakana dia mandehana fa sitrana ianao. Raha eo tay manokana ty fotoana androany ty fotoana ianaranay ten'Andriamanitra ty mangataka ny fanahy masina ampianatra anay, meo anay tompony ahazo tsara, avoray tsara ny zavatra izay teneniny eto aloany ary tondra fitahiana lehibe tokoa ny ara-panahinay indrindrandrindra zao fandarana zao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amaky verset ny tenako pasteur ato amin'ny tsy manino kamba vakiko ohatra amin'ny andininy fadimy matitoko favalo. Matitoko favalo andininy fadimy dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy lohateny dia hoe ninasitranan' Jesosy ny mpanompon'ilay kapiteny. Ary noho ny tonga tao Kapernaum Jesosy dia nisy kapiteny anankiray nakao aminy ka nitaraina taminy nanao hoe tompoko, ny ankizilahiko mandeha ao an-trano marary ny paralesisa ka mijaly loatra. Dia hoy Jesosy taminy, ho avy aho asitrana azy. Fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe tompoko, tsy mendrika nidiranao ambany tafotranoko aho fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. F'izaho mba lehilahy manandehibe ihany ka manana miaramila izay feheziko. Ka raha hoy izao amin'ny anankiray mandehana dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray koa hoe avy dia avy izy, ary amin'ny andevolahiko hoe ataovy izao dia manao izy. Ary noho nahare izany Jesosy dia gaga ka niteny tamin'izay nanaraka azy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely aza. Ary lazaiko aminareo fa maro no avy any antsinana sy avy any andrefana no tonga ka hiara hipetraka miara-mihinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakana lanitra, fa zanaky ny fanjakana dia riana any amin'ny maizina any ivelany. Any no hisy fitomanina sy fikotroa nify. Ary Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny hoe mandehana tonga avy aminao araky ny nonao dia sitrana tamin'izany olo zany ilay ankizilahy pasteur. Ya, misaotra betsaka anao pasteur Alvarez nitondra izay fa tantarany ilay kapiteny izay. Atao anatin'ny fandarana isika délivrance et équilibre, fanafahana sy fandrindrana. Zay nefa nitondrantsika an'ilay équilibre pasteur namoronantsika vocabulaire vaovao mihitsy aloha l'équilibre satria tsy hita mihitsy hoe inona ny tena dikan'ilay équilibre amin'ny teny gasy. Itenanao hoe mifandanjalanja ohatra ny le terme biblique mihitsy ny sarotra be le hoe fandanjalanja zany, fa tena malaza azy dia hoe fandrindrana zany. Fandrindrana ohatrany hoe tena fiainana mirindry, misy équilibre tsara, ny ara-panahinao, ny ara-nofonao, ny ara-tsainao. Raha vao misy anankiray tsy mandeha amin'ny zeloniny ireo dia midéséquilibre le olona pasteur. Ohatra hoe mahery mivavaka be izy ary tena mahery mivavaka be, psiny be, mafana fo be, nefa ny vady aman-janaka tsy mihinan-kanina, izy tsy manana trano hipetrahana, ao anatina ady foana, ao anatina souffrance foana, déséquilibre izy.
azonao déséquilibre izy na hoe manatsaina be misy olona mako pasteur tena olona manatsaina be maranitra be miresaka aminy ianao tena hitanao mihitsy izy olona intellectuel izy intellectuel ary tena olona tena manatsaina izy tena manatsaina izy ary manana fahendrena intelligent izy ananany raha vo resaka saina zany de tena hitanao izy hoe manana fa saingy izao misy zavatra tsy mety mandeha am'izay loniny amin'ny fiainana saina izy tena maranitra ary raha miresaka aminy ianao de ohatrany hoe izy ny tokony filohan'ny république amin'ny Madagasikara tokony faravaratsiny izy hoe mamitana ny toeran'ny prime ministre manatsaina maranitra manana todo mipetrapetraka ny valy teniny tena hitanao izy manana fahendrena izy manana fahendrena manana fahiran-tatsaina manana saina maranitra ary mampiaiky tanteraka an'izao tontolo zao mihitsy ao anatin'ny resaka zay ataony eo amin'ny zavatra zay ataony de tena hitanao izy hoe tena manana izy nefany tena rehefa jerenao koa ny zavatra ataony fa tena miodina fotsiny izy araky ny tanàna mendra-mbola etsero ary lasa le saina nanany ray ara lasa le saina nanany ray ara ny lasa ohatry ny sanatria anambakany olona sy etiny amety fihetsena kely anodikodonany zavatra rehetrarehetra tena mahay izy misy zavatra be da be ainy ary zay zavatra resahanao rehetrarehetra eo de ainy daholy zay zavatra ninninona resahanao zany de tena hitanao izy hoe manam-pahalalana izy olona nianatra izy ary tsy nianatra teto Madagasikara fotsiny fa nianatra trany ampitany ranomasina ary olona tena hitanao izy hoe olona ambony tokony olona ambony ananany daholo ny karazana diplôma ary izy ohatrany hoe zay ministre rehetrarehetra tonga eo de ametrahany CV daholo tokony ho lasa faravaratsiny zany lasa directeur général amina département na ministère anankiray na SG na ministère anankiray na tena hoe ary izy ohatrany mahita lalana zany mitsofotsofika any amin'ny birao-mpanjakana rehetrarehetra io de ohatrany milanjalanja dossier de ohatrany malalalala olona ambony zany de mahalala trany amin'ny trésor de ohatrany mahalala olona trany amin'ny domaine de ohatrany fatapatatsy olona izy de manamana-pahaizany fa ny mahavarina pasteur Alvarez misy zavatra mi-coince tanteraka amin'ny fiainana izay tsy mety mandeha amin'izay tokony izy mihitsy azanao misy zavatra tsy mandeha araky ny tokony izy mihitsy eo amin'io misy zavatra tena hitanao zany hoe tsy araky le firesany tsy araky le fahendrenananany tsy araky le fahaizany tsy araky le fihetsiketsehany tsy araky le fahalalany hoe izy mitantara aminao niona tamin'ny ministre ianina niona tamin'ny anina tena niona tamin'ny directeur ianina tany amin'ny braona niona tamin'ny procureur niona tamiko ianina niona tatarainy eo daholy hatramina professeur olona ambony daholy ny namany nefa rehefa jerenao izy tsisy ninina mandeha ny fiainana ny déséquilibre zany pasteur Alvarez ka itsika eto de miresaka momba ny délivrance sy équilibre mahakasika indrindrandrindra ny fiainan'ny olona hoe tsy hoe mafana fo be anao mivavaka nefa ny fiainanao tsy mandeha am'izay loana na manam-pahaizana be koa ianao nefa ianao voafatotra nafanahy na manam-bola be manan-karena be manana zatra rehetrarehetra manana asa tsara nefa misy aretina zay tsy hitany dokotera vahana mihitsy eo anatinao ao amin'ny fonao ao misy aretina tena mahavarina ny dokotera mihitsy ao anatin'ny fonao hoe inona ny tena vahaolana amin'ity zavatra ao anatin'ny fonao ty karazana aretina tena mahavalalana ny mieritreritra azy ary ohatrany hoe ianao rery ny manana azy reny zany pasteur dia mahatonga an'le atao hoe fiainan'ny olona amin'ny déséquilibre tanteraka izany miresaka tsika hoe ahoana ny fanafahana eto moa misy tantarany raisinao teto hoe ny nasitrahanan'i Jesosy ny mpanompon'ilay kapiteny raha midika teny tsotra izy io de hoe nasitrahanan'i Jesosy ilay zanak'ilay kapiteny zany hoe ty le mpanompon'ilay kapiteny ty tsy hoe mpanompo hoe andevo azonao na hoe mpiasany ohatrano fa zaza natsangana izy io azonao taizany tao atrano tao zany izy io taizany zay tena anisany hoe zanany andimby azy mihitsy kapiteny izy ifandresako teto moa tamin'ny farany teny hoe zany gradina kapiteny zany tamin'ny andron'ny romanina na tamin'ny andron'ny Jesosy no grady amboniny rindry
raha oarina amin'ny grade eto Madagasikara dia général corps d'armée général corps d'armée zany hoe général kitana efatra reny a ny grade na reny inspecteur général amina police reny ny grade ty lehilahy anankiray ty fa ozy izy mivolaza am-baiboly hoe amin'ny andininy fadimy ary no tonga tao Kapernôme Jesosy dia nisy kapiteny anankiray nakao aminy ka nitaraina taminy kapiteny anankiray nakao aminy dia nanina hony dia nitaraina tamin'ny Jesosy eritsereto hoe pasteur Alvarez hoe olona général corps d'armée kitana efatra no andehana natona teo amin'ny Jesosy nitaraina no ny amin'ny zanany no ny amin'ny taizany nanao hoe tompoko ny ankizy lahiko marary eo an-trano marary ny paralysisaka amin'ny jaly dia Jesosy tamin'ny ho avy anasitrana azy saintsaina anke zao pasteur Alvarez hoe Jesosy ilay teraka tao an-tranon'omby teraka tao an-tranon'omby Jesosy Jesosy ozy izy Jesosy ndray andro ny voromanidina ozy izy manana an'izay toerany ny amboalo manana ny tranony fa ny zanak'olona kosa izy tsy mba manana izay petrahany lohany zany hoe Jesosy zany raha marina tsy mba nanana trano akory hipetrahana azonao sans domicile tsisy trano hipetrahany Jesosy tsisy trano hipetrahany fa dia mirenireny izy fa Jesosy ndray navita fahagagana navita fanazitrana na aroka démonie jerenao ange ny zavatra mety nitranga saintsaino ange tamin'izany ange pasteur Alvarez nisy ny atao hoe mpisorona be ny mpisorona be ny tompon'ny tempolo tamin'izany ny mpisorona be zany ny tompon'ny tena fivavahana tamin'izany ny mpisorona be londoa mpisorona reny ny atao hoe tena grand prêtre tamin'izany Nicodémos grand prêtre zany hoe tena olona mpampianadalàna mpampianatra baiboly ary reny ny akan'ny fanjakana tamin'izany zany hoe fivavahana ara-panjakana ara-dalàna fa ny fivavahana Jesosy tamin'izany lazainjareo secte no lazainjareo secte Jesosy ary tsy légal tao amin'ny fanjakan'ny Jérusalem natao tamin'ny andron'ny Romanina ny nini izy ty ny fivavahany Jesosy tsy nekena tamin'izany fa ny fivavahana nekena dia ny fivavahany sadoseo fariseo sy ny sadoseo mpanoradalàna reo le mpisorona be reo zany ny fivavahana nekena tamin'izany azonao le izy fa ny andro Jesosy zany ohatrany hoe fivavahana piraty secte ary tsy nekena ary nenjehan'ny olona raha Jesosy tamin'izany ange ny fanenjena anazy an Jesosy dia zao ny tenin'ny olona démonie ihany ozy izy lohan'ny démonie no androan'le io ny démonie ny tenenan'ny olona ratsy mihitsy Jesosy tamin'izany hoe devoly ihany ohatran'le tenenan'ny olona ratsy atsika amin'izao fotoan'izao reny le pasteur io ihany ozy izy mampiditra devoly dia izy ihany ny mandroaka azy azonao ohatran'ny reny mihitsy ny nahazo an Jesosy tamin'izany fotoan'izany devoly n'Afrique du Sud ozy izy ny androany zalany reo devoly ananyreo lazainy fa avy any Afrique du Sud any tsika nefa tsika mbola tsy tany indray ohatra zany mihitsy nahazo an Jesosy tamin'izany Jesosy eritsereto hoe tsy nanana trano itoerany teraka tao an-tranon'omby renireny nytory filazantsara eny fotsiny ary ny fanenjena anazy an Jesosy tamin'izany mitombona mihitsy zany le tenin'ny olona hoe raha milaza mampanankarena Jesosy manina izy tsy manana trano raha milaza mampanankarena Jesosy mamaolana maninona izy mirenireny tsy manana trano mety mipetraka daholo zany kanefa ny zavatra nahavariana pasteur Alvarez ilay kapiteny romanina ilay kapiteny tamin'izany kitana efatra ny akohoka teo amin'ny tongony dia nitaraina nakao aminy sitrano ny zanako fa marary mafy sitrano ny ankizy lahiko fa marary mafy mba miangavy anao aho sitrano alleloia fa netsetena pasteur ary zay foana ny verimberentsika tamin'ny farany teo Jesosy raha lazodikela nampianatra an'izany hoe ny ozy izy Jesosy ary zay ngena tonga Jesosy ny teny moramora kokoa amin'ny rameva ozy izy miditra amin'ny vody fanjaitra no nidira mpanankarena fanjakana zay no nidira mpanankarena amin'ny fanjakana satria ny resaka resan'ny baiboly resaka fanetretena ahoana moa ianao olona kapiteny général tamin'izany kitana efatra ekohaka amina olona tsy manana trano ekohaka amin'ny olona niteraka tao an-tranon'ombo ekohaka amina lehilahy izay tsy eken'ny fanjakana akory ny fivavahany
azony tsisy miconsidéré ny fivavahany jesosy tany nge ny fanjakana romana na fanjakany jiosy tam'izany nenjehana ary nenjehana mafy mihitsy tam'izany fotoana izany ry jesosy ataona hoana fa nitako fanetretena fatatsy lelelahy tsara hoe na dia ohatrany noeverina tsy asian'ny olona lanjany ary ny fivavahany ty jesosy ty de fatany kosa ny lanjan'le jesosy noho izany fatany tsara ny zavatra tokony atao mila mekoaka eo an'lohany jesosy a mba andraisako ilay fagagana avy any aminy andraisany zanako ilay fanasitranana ionona verimberiko teto paster hoe fanetretena le manatona an'andriamanitra rehefa teo afaka ny olona anankiray teo sitrana ny olona anankiray paster Alvarez te andray fanasitranana izy a dia tsy misy afa-tsy ny hoe tapa-kevitra izy anetritena aloha indrindrandrindra eo amin'ny toerana misy azy hoe toerana ambony izy fatatsy ny olona izy renommé izy amin'ny rehetrarehetra misy azy ny toerana misy azy fa za tena miteny anao paster mila fanetretena ny fanatonana an'andriamanitra rehefa raha mbola no iverinao fa andriamanitra no manafaka anao paster Alvarez fanetretena zavatra roa paster no mety ahafahana mahazo an'izay fanetretena zay voalohany moa zany a na zany a amin'ny alalan'le te zava misy amin'le olona de voatery le olona tsy maintsy maneritena raha vao tsy manaiky hianatra zany na ianao zany mianatra tahaka an'izao de mahafatoa de mianatra de mahatoa le fanetretena na hoe tratran'le zavatra mitranga eo amin'le fiainana de tsy maintsy maneritena tahaka an'ity lehilahy ty kapiteny ty zao a raha tsisy raha tsy narary io parasisy io kizilahy io a tsy tonga ny anatina an' jesosy izy mety tsy ndrara azy jesosy ihany izy tsisy vakiny lohan'izay jesosy ihany fa any am'le zakany mihitsy any am'le zakany ary araka ny teny paster teo hoe io nitaizany io de io mba hany zanany mety tsy niteraka izy de io mba hany zanany ary rehefa mifanakaiky be tamin'io ny fony a efa tena nitiavy mihoatra anao mizanaka azy io de hitan'ny tompo zay mety hoe nisy avinavina atao de tonga fotoana zay tsy maintsy andraisana zay fanetretena zay ka misafidy ny olona paster za misafidy za ve de anaiky ny fampianaran'ny tompo a de anaiky ny fanetretena zay omeny tompo ve sa hoe iandrikapoka avo aneritena ray am'izay zany za tsy maintsy azonao fanetretena ary nefa le kapoka paster marary a marary zany vo andriamanitra nikapoka hoe mba hampanetritena anao zay be de be ny olona am'izao fotoana zao paster araka ny tenao ke manapaizy manana maizy anazy manana toerana ambony fa tratran'le zavatra any am'le tsy apozonao no mitranga de tsy maintsy maneritena ianao fa mila rarotana zany fotoana tahaka an'izao hoe mampianatra fanetretena ny tompo a de mangataka fanetretena amin'ny tompo ianao hoe tompo apetraho atao anatiko mihitsy zany aneritena zany ry Abrahama ane paster nanankareny Abrahama nanana maizy anazy mihitsy ary natsoin'andriamanitra izy dao ianao izy oetika anatany zay tsy fantatrao fa tonga anao firenena lehibe a de tonga foana le teny fikasan'andriamanitra fa tsy mety tanteraka mihitsy le hoe hiteraka ianao azo azy ianao fa ndray andro nisy tsy dahitiko na toko fafily misy an'izay ao amin'ny Genesis eo ndray andro nisy telo lahy tonga teo an-tranony teo reo telo lahy reo a tonga de fantatry Abrahama hoe olona mpanompon'andriamanitra anjely izy reo anjely reto anjelyn'andriamanitra reto a de lasa izy naneritena lehilahy lehibe patron be izy tam'izany paster izy zany lehibe indrindra patron be mihitsy izy fa efa nianatra zay fanetretena tamin'ny tompo zay izy de na de izy patron mihitsy no nandady nandro sakafo raha matony teneniny ndany ianao manao fromage ndany ianao manao yaourt ndany ianao manao samy tsisy olona mipetrapetraka tam'izany fa niarana neritena daholo ny ray trano ary de atao ambadika zay fanetretena zay paster de misy valiny hoe raha nieritoana tahaka an'izao hitoetra azy ianao zany hoe ambadika le fanetretena zany a misy fahasoavana foana paster ny tompo zany de araka ny tena andriamanitra manotra mpampiavinavina fa mameno fahasoavana maneritena ty lehilahy ty zao a nahazo fahasoavana satria vokatr'zay fanetretena zay paster de sitrana le kizilany i Abrahama vokatry ny fanetretenany nahazo zazy izy neritoana ny aniny ka ny zavatra mila farita amin'ny paster angamba hoe ahoana ary le fanetretena mila faritana le fanetretena paster ahoana famaritana fanetretena le izy aloha ohatra zao paster Alvarez marina le zavatra voalazanao teo
ny mahatonga ny olona rehetra ngelo hoe mitodika amin'Andriamanitra dia voadona izy zay. Tsisy olona manantonantona ho anazy an'Andriamanitra zany pasteur raha tsy efa voadona mafy. Tsindriko tsara efa voadona mafy. Fa ny olona raha mbola tsy tena voadona any amin'ny marary azy dia tsy mahatsiaro an'Andriamanitra any izy pasteur Alvarez. Tsy mahatsiaro an'Andriamanitra any izy. Fa ny olona anankiray rehefa tena mafy mahazo azy na tiany na tsy tiany tsy maintsy mitodika amin'Andriamanitra izy. Misy anabavy zay marary ny lohany. Grave nge pasteur rehefa marary io loha io. Tena tsy matory andro manaly io anabavy io fa manaikitra ary amin'ny famatonany maro amatonany. Izy moa manan-karena zareo vadina député izy. Vadina député. Misaotra an'Andriamanitra mivavaka izy amin'izao fotoana izao ary anisany mafana fotam-piangonana izy mivady. Député mivady. Tena marary ny lohan'io ramatoa io. Ama olona ambony andry zareo moa dia tena mitsabo tena izy. Fa naiza pasteur, naiza izy moa avy any amin'ny faritany. Fa any amin'ny faritany zareo fa zay fotsiny nalenta tetanarivo. Hoe tena ho délivrena hoe tena mambavaka fa tena marary fa tsisy fanasitrana n'intsony. Fa tena nitsabo tena ary niala nenina karazana fanafody fa tsy hitsany io aretina andoha io. Fa marary nge izy manao azany hony za moa pasteur misy fotoana naharary andoha ihany fa ny ohatra ny ray andro tapakandro marary ny loha. Revenao le tsy ampy toromasona fa marary. Fa zany any ramatoa zany fa tena marary. Délivrance pasteur. L'izy rehefa tena zoina l'izy asana devoly asana devoly satria amin'le toerana misy andry zareo zany ary zay foana hoa le ozina ozy izy nge eto amin'ny vaikio nge pasteur ny resaka momba ny aretina Andriamanitra eto eto amin'ny Deutéronome toko 20. Deutéronome 20. Eo amin'ny 7:20 ane angatako vakianao zavady. Vakitsika izay amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ameliny Jehovanao ny vainy Egypta sy ny tomboka sy ny atina ary ny azaka izay tsy azo mpanafody. Izay tsy azo mpanafody. Ameliny Jehovanao izy ny vainy Egypta sy ny tomboka sy ny atina ary ny hazaka izay tsy azo mpanafody. Eto amin'ity Deutéronome 20 ty dia miresaka ozina. Vakeo ny amin'ny 5:20 pasteur. 5:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zao mivakany manao hoe fa raha tsy mihaino feon'i Jehovahandriamanitra ao kosa ianao ka tsy mitandrina anaraka ny didinrehetra sy ny lalàna izay andediko anao anio dia ho tonga aminao sy hatratranao so fanozonana rehetra zao. Ho tonga aminao sy hatratranao zay zao inona? So fanozonana rehetra. Fanozonana rehetra zao zao inona tsara ntsindreny tsara? So fanozonana rehetra. Dia vakio le 7:20 avereny vakianao izy. Ameliny Jehovanao izy ny vainy Egypta sy ny tomboka sy ny atina ary ny azaka zay tsy azo mpanafody. Zay manino ne? Zay tsy azo mpanafody. Ny aretina anankiray zany pasteur Alvarez rehefa tsy sitrana dikany hoe tsy azo mpanafody dia tsy sitra mpanafody zay dia ozina ny anaran'izay. Ireo miresaka atina hazaka tomboka reo izy pasteur resaka cancer andresany amreo dia le aretina tsy mety sitrana ireny. Ameliny Jehovanao izy ny vainy Egypta dia ny tomboka sy ny atina ary ny hazaka zay tsy azo mpanafody. Raha vao ny aretina anankiray tsy sitra mpanafody dia ozina ny anarany. Ka nahazo an'izany anabavy zany pasteur Alvarez tena io lohany io tena mijaly ange izy zany. Fa nafinahitra na fotsiny tamin'io anabavy io dia mifanetsetena nananany. Za pasteur nisy fotoana izy tena za pasteur izy tena fahafanenina mihitsy ny tsabo tena tany am-pitsabo. Nataoko tolo daholo na nasitrany ny aretina andoko fa tena marary fa tsy sitrany io. Fa fanetsetena natongavany teo nesorony mihitsy ilay voninahitra. Satria tamin'izany izy efa vadina député. Zao izy mbola député ihany ny vadiny amin'izao fotoana izao. Fa io no naresy lahatra izy menakavy ny vavaka. Io no natonga azy nanolo tena io aretiny io le ramatoa io. Fa dia nahavariana pasteur fa sitrany. Ary anisany amin'izao tsika miresaka izao
anisan'ny tena mpiara-miasa atao anatin'ny fiangonana izy mivady ireo alleloia amin'ny asan'Andriamanitra fanitretena le izy misy karazana olona manko paster efa fatan'izao mihitsy efa afaneny ary io gravy arakaraky ny hitazomanao an'io ela be io zao zany resaka momba n'le AVC misy fijorona vavolobelana AVC reny moa zao ato amintsika ato pasteur Alvarez resaka AVC io le AVC moa zany de le ohatrany hoe tapatsentsina ny lalany rasa manena de le mikaraikony reny ny tanana de le tongotra tsy afaka mandeha de vilana le vavy reny resaka fanahy reny be da be ny olona vo ivava tratrany reny ray andro izy tonga de vavahany tsy amperinandro tonga de sitrana ary tonga de mandeha azonao miverina vetivetika io rehefa ivavahany satria le fanahy no miazona an'izy io atao amin'ny fony ato herinandro pasteur fa efa be da be ny hitako raha vo tonga de ivavahana tsindriko tsara hoe raha vo tonga de ivavahana herinandro do sitrana fa efa nahita olona maro tratsan'ireny koa fa roa taona sy tapany fa eny ihany roa taona sy tapany eny telo taona mbola mitaritarika eny ny tongony sy ny tanany manao kiné mihinana fanafody satria le izy reny mbola veriko pasteur nampitsabo ary anao mijery an'ity fandarana ity de zay loha ty pasteur tsika tsy mahalala zay resaka fitsaboana sy ny resaka fahaizany zany le expérience nzarahantsika eto expérience fotsiny hoe misy olona tratran'ireny vo ivavahana de sitrany fa ny alehan'ny olona manko hoe vo tratran'ireny izy tonga de andao mamonjy mpitsabo andao mamonjy toeram-pitsaboana andao mamonjy ary de izy io de mahavarina fa ohatrany hoe voatratrany io olona ka vo mitsindro ny indray mandeha pasteur Alvarez na mihinana fanafody de ohatrany hoe eo iray volana eo io ro volana eo i tapataona eo i heritaona sy tapany de eny izy io ohatrany lasa ohatrany tena eny am'izay fa lasa mitazotazony eny fa tena satria le izy hitanao hoe resaka asana devoly eo anatin'ny fo asana devoly eo anatin'ny fo mako mahatonga an'ireny pasteur Alvarez ka tena raha vo délivrenao io efa nahita maro pasteur maro satria misy olona mahafinaritra ange tonga de manapa-kevitra fa ohatra hoe tratran'io mamany tratran'io fianakaviany tonga de andao ivavahany jereno afaka herinandro afaka tapabolana raha ela indrindra mitsanga ny olo de mitsotra ny tana mitsotra ny tonga miverina ny tarena fa raha vo sendran'le hoe manamboly zay fa inona koa ny dira fivavahana amin'io gamo io reny mivony io andao tsabony ndao atao zao ndao mihinana fanafody ndao atao tsika manambola fa tsy mila an'izany de hitanao le olona tsy hoe maty tsy maty le olona fa tena mitaritarika eny io ary na ivavahana am'izay izy zay théorina pasteur Alvarez misy fotoana izy ivavahanao fa sarotra kokoa ny mivavaka ho an'le olona le efa avy nitsondrotsondromona sy ninanina fanafody no le olona tonga de nivavahanao sarotra kokoa satria na de ivavahanao ary iny de tena hitanao ihany izy hoe eny ihany le aretina ndraindray mitazotazo ny razorazoka tsy fantaro aloha ny ato fa le izy mbola verina ihany fanitsetena ny ilaina fanitsetena ny ilaina pasteur raha voakarazana aretina areo foana no ampahafantariko ny olona reto no anisan'ny alalana pasteur Alvarez hoe ozona le aretina ny aretina rehetra manko tsy voatery ho devoly daholy zay de mariana ny aretina rehetra tsy voatery ho devoly daholy misy tena aretina resaka azo avy amina virus microbe bactérie aretina mifindra aretina tsy haiko daholy zay filaza azy vokatry ny tsy fitandremana misy aretina vokatry ny accident ary ilaina dokotera ilaina mpitsabo anasitrana an'ireny azonao ilaina ny dokotera anampy amin'ny fitsaboana an'ireny ohatra ianao ninana sakafo dista fa ohatra de tsy nalevokanina azonao de rehefa tsy nalevokanina ianao de normal ianao raha mivalana na mararikibo de misy fanafody mifanaraka am'izany tsy voatery ho devoly zany fa atendakanina na tsy fandevona-kanina de mila dokotera mila fitsaboana milamina zany azo ivavahana koa zany de sitrana azonao ilaina mitsabo misy ohatra olona hoe tapaka ny anjery izy hoe voadonany moto
de tapaka ny tanany de dita hoe tapaka ny taolana afaka manatona hôpitaly ianao azo atao platy reo azo didina opéreny de averina ny taolana ny dokotera zany asany zany tsy asana devolo loatra zany paster nefa azo ivavahana ihany ko fa efa nahita ray aman-dreny oatra zany tapaka ny fiany de tsy nanaiky ny opéreny izy de navoaka ny dokotera manao vataritasy engagement nareo rehefa tsy manaiky opéreny za ozy izy ivavahana natsonony zanany any akany an-trano vita le vavaka ary paster tena gagatra am'le dokotera nanao traitement azy tany an-trano tany hoe verina ny taolany ty rangaha ty ozy izy afaka fotoana foniny iny le rangaha fa na andery paster fa fany amin'ny impolo taona tany ao le rangaha iny le rangaha fa mandeha na andeha nandeha tongony io nefa ny hoe ny fiainy anakiroa tapaka tratsan'ny accident ilaina ny dokotera afaka manao opération afaka manana reny nefa misy fotoana ko ivavahana sitrany azonao misy zavararetina be da be ilanao ny dokotera tsy ndriko tsara ilanao manamboatra nify ianao tsy maintsy mila dokotera atao didipoatra ny zanako tsy maintsy mila dokotera miteraka ianao tsy maintsy mila dokotera fa tsy hoe ho délivreny ianao de anatona amin'ny paster ilaina ny dokotera ilaina mpitsabo azonao tsara fa misy zavatra pasteur izay tsisy idira mpitsabo mihitsy satria le izy tena asana devolo ka ny aretina anakiray rehefa manahirana ny mitsabo azy eo foana ny alalana azy hoe devolo ny eo ambadika ny paster ny aretina anakiray makoatra tsabonao androany de tokony hositrana rapitso tsabonao androany amin'ny herinandro olo io fa tokony hositrana azonao tsabona androany farafatarany ray volany ianao tokony ho afaka farafatarany ray volana tokony ho afaka fa raha vo ny aretina zay pasteur alvaresiny hoe enimbolana voasitrana de miverimberina kely ray voaka ny hôpitaly enimbolana de voaka kely ray volana de indray fa miverina tsabonao iroa taona sy tapany tsabonao 5 taona tsy sitrana ny tsabonao 20 taona fanahy zany paster aretina mifangaro fanahy zany aretina mifangaro devolo zany ary tsy possible io raha tsy vavaka tsy possible ny anasitranana io raha tsy vavaka izay ny alalanao zany hoe misy ozona le aretina mifangaro amina ozona mifangaro amina fanahy na le aretina tsy hositrana mihitsy ohatrany hoe cancer zao tsy possible mihitsy ny anasitranana azy azonao fa zany reny efa miteny tena ao am' jesosy ho areny pasteur sitrany le vehivavy anakiray efa maromaro moa le vehivavy efa hitako reny tsapaina ko nononge pasteur hitindray le cancer nanono tena tsapainao mihitsy de tena hitanao misy zavatra mivaingana ao anatin'ny nonony ao misy zavatra mivaingana fa ivavahanao afaka fotoana fo manjavona nefa io de tena hoe mila opérena mila anany cancer tension areti-po aretina any amin'ny rein sisa le aretina manahirany reny le mitsabo azy pasteur alvaresy reny zany presque aretina mifangaro amina fanahy ary tsy sitrana io raha tsy délivrance sy vavaka pasteur alvaresy marina de marina zany pasteur ary misy mahita de mahatsiaro anakiray lehilahy anakiray zay miasan'ny apôstoly toko faharoa amby folo any misy ale Hérode ampanjaka izy zany de nanana tsy maletina neritena mihitsy rangaha io tsy netina neritena mihitsy tsy nety mihitsy zany ohatrany efa nilaliny tompony enina ihany izy pasteur fa tsy netina neritena tsy netina neritena zany izy de mandeha izy nikabary apocalypse toko faharoa amby folo izy zany de mandeha izy nikabary de ozy ny olona hoe tena tsy olombelona zany mikabary zany fa andriamanitra mihitsy zany mikabary zany de ohatrany vomaika ny avinavina ohatrany hoe vomaika ny rere mihitsy Hérode tamin'ny fotoana io de ozy miteny andriamanitra hoe namelony Jéhovah azy ny kankana ary de maty tao anaty fangily foriana Hérode lany kankana izy nole avinavina zay dikan'izay hoe pasteur hoe tsy maintsy valin'andriamanitra kapoka ohatry ve ny avinavina zay no le izy ohatra zao satria valy le fanetretena fanohitra am'izay de hoe avinavina zany hitanao le ozona aloha ny ozona avy amin'ny devoly zay mareko zay asana devoly ny ozona asana devoly ny ozona ny cancer asana devoly efa tsy ndriko tsara zay reny karazana aretina tsy sitrana tension rehefa ny aretina zay ny nanana fanafody mandra-pahafaty de devoly zay ny eo ambadikany hoe mandra-pahafaty ianao tsy maintsy mihinana fanafody
mandrapatapitra ny fofonainao dia devoly zany eo anatin'ireny aretin'ireny ambadika ireny aretin'ireny paster ka tsy hoe Andriamanitra no mamono an'ilay olona na mikapoka azy azonao fa le devoly no mamono azy asa raha zao zany zavatra resako zany vonono le aretina izy vonono le oziny izy satria izy eo le problème araky nefa nazavako teo hoe le aretina zany tsisy mahasitrana an'izy raha tsy Andriamanitra ao amin'Andriamanitra ireny dia mba dinianao moa zao resaka zao pasteur grave be nge ty resaka anankiray ty indray andro a nisy vehivavy anankiray nivavahanay fa izy moa tena nampalahelo ane izy pasteur Alvarez fa efa tena teo mbava hoana fahafatesana izy vao niantso hoe to atsovy pasteur am'izay ivavahana efa ialaina ifofaty de zao efa tsy zany ngizy efa tsy afaka miresaka tsony cancer tao amin'ny kibony taona nahazo azy tao amin'ny atiny de zao ny navoan'izy io zany tantarain'le zana io pasteur ozy izy netomboany aretiny voalohany tao amin'ny nono ny akavanana nisy cancer ozy izy nono ny akavanana de nididin'ny dokotera ozy izy le nono de sitrana azonao de sitrana afaka le cancer zavatra mivoky tao de nifindra tao amin'ny akavia de rehefa nifindra tao amin'ny akavia izy le nono le aretiny le cancer de nididin'ny dokotera koa de sitrana de efa falifaly zany fianakaviana izy efa sitrana tsisy neninina tsony tsisy nono tsony nidina kany amin'ny atiny ka niatonao zany nitratrana cancer tsisy de nibotsina ny kibony de nibotsina inona afaty azy pasteur de efa maty izy efa tena marary efa tsy mahatsiaro tena efa tetiny efa roa andro melohan'ny afatesany sa ray andro sy tapany alohan'ny afatesany voanatsony ny fianakaviana ndo ny vavahany de izy amin'ny efa tsy afaka miresaka efa reraka hitanao zany hoe vonono le aretiny izy vonono le oziny izy vonono le devoly fa raha mba ohatra zao ohatra hoe mba tany aloha tany izy tsy hoe Andriamanitra ny tsy miasa io koa manko zany pasteur tsy hoe eo manko zay fantanin'olo hoe ka raha in'Andriamanitra moa nanasitrana an'le cancer tany amin'ny nonony maninona ny tsain'Andriamanitra ve nanasitrana an'le aretina tany amin'ny foany tany amin'ny atiny fa maninona izy tonga de mivavahana raha tena mahery Andriamanitra fa ngamo Andriamanitra ny olana am'ireny manko pasteur misy fanapaha-kevitra ao zay tsy maintsy raisin'le olona tsy ndreko tsara hoe tsy maintsy raisin'le olona ary zay ny manahirana am'le hoe raha tara loatra ianao tara am'le famirapon'Andriamanitra zay ine grave hoe pasteur Alvarez le hoe niantso anao Andriamanitra efa roa taona lasa de mbola namerina niantsonao izy ray taona sy tapany lasa de mbola namerina niantso izy tamin'ny ray taona mbola namerina niantso izy telo volana ianao tsy mety niainy mihitsy efa tsy miantso tsony izy roa andro alohan'ny afatesana am'izay nao vao mitodika aminy izy nefa efa tsy miantso anao tsony ianao efa didin'ny anjelin'ny fahafatesana efa didin'ny anjelin'ny devoly efa ho batainy ho any amin'ny elo c'est trop tard ozy izy mivazaha io zany le zavatra grave be matoy ianao mbola mahenao ny tony antso tony tonitoryteny tony pasteur Alvarez mitaky fanentseteny tony nanontany moa ianao tamin'ny voalohany ahoana le manesy tena de zay miala amin'ny toerana maizy ianao de manaiky ianao zany raha mbola mieritreritra anao ho feno de tsisy nininazon'Andriamanitra tao aminao ianao raha mbola mieritreritra ny tenanao manana ny ampy de tsisy nininazon'Andriamanitra tao aminao raha ozy ianao zany mbola manambola vitako amin'ny atsony le nenitohana izay tany Antsirabe tany zay nenitohana izay nge pasteur Alvarez laza zo manan-karena be zay nenitohana zay ary zany tsy te halala fivavahana zany milaza azo manan-karena zany tam'zany fa tateorina moa izy efa mivavaka izy zao efa mpanompon'Andriamanitra be efa tena mivavaka mihitsy izy fa nanan-karena izy de narary ny vadiny de zao tsara ny vavana voakany tam'zany tenina voakany marary io mivoaka eto izy velona io miditra eto volana anatsika zany ny tena tenina lokany hoe tena manakatao hoe marary io mivoaka eto izy velona io miditra eto volana anatsika maty le vadiny fa tena sakia lasadala izy tam'izay satria tena ivadiny io ny anterany ary io ny nampitodika azy tamin'Andriamanitra hoe misy zavatra tsy vitany volany tamin'ny nafatesany ivadiny io natonga azy nitodika tena tsy misy zavatra tsy vitany volako amin'ny fiainana iny natonga azy nivavaka ary am'izao izy to tena mivavaka
vavaka izy menakafy ny tiako atongavana zany pasteur Alvarez hoe misy fanapa-kevitra tsy maintsy nyraisin'le olona ka nefa raha voatara fanapa-kevitra ianao io le dangereux betsaka olona nge pasteur efa tena io tsy mino an'izany pasteur Alvarez hoe herinandro belohan'ny afatesanao ianao vao nahenao ty fandarany ty naheno fitoriano filazantsara tsy mino an'izany efa naheno foana ianao fa niavonavona efa naheno foana ianao fa ozy ianao hoe nangatakandro ianao naheno foana ianao fozy ianao aloha nanina tsara efa naheno ianao fa mbola nampiasany volanao ianao ozy izy ianao hoe mbola tena ohatrany tsy mbola any am'izany fivavahany zany mihitsy aloha ny resaka alolo efa naheno ianao fa mandaingy ianao raha milaza ianao fa herinandro alohan'ny afatesanao zay vao hoe fa ny fanapa-kevitra io mitara fa niantson'Andriamanitra efa ela pasteur Alvarez misy karazana olona nge vao mahenao ny karazana fandaran'ohatro tony ary zay foana hoany matongana manindry pasteur Alvarez za mako tena tiako mihitsy aloha le olona tsy ho voafefy ny anaram-piangonana pasteur fa mba tena mba hovonjen'Andriamanitra izy de tsy tiako reto olo reto voafefin'le hoe anaram-piangonana de fiheveran'le olona sasa mako hoe makanesany amin'ny fiangonana amin'ny pasteur Ertiny na manatona amin'ny pasteur Ertiny non tsy voatery zay tsy voatery ny fiangonanay andana mitady fiangonana andana mitady pasteur anampy anao ny ampianarintsika fotsiny pasteur de tsotra be hoe mila an'Andriamanitra ianao ary mila délivrance ianao fasana devoly mahazo anao io fa aza manaiky ho fifen'ny anaram-piangonana zany fa jary sahirana am'izany ianao tsy voatery ny fiangonan'ny pasteur tsy voatery ny fiangonako tsy voatery pasteur Ertina ny atoninao andana mitady fiangonana anampy anao fasana devoly io ary raha devoly de tsisy masitrana anio akoatra ny herin'Andriamanitra mazava zay pasteur ny amin'ny cancer nytenenina teo misy aretina maromaro moa zany teneny teo hoe vairatsy tsy azo mpanafody azaka atiny tomboka misy karazana aretina maromaro zany lafa azoka tsara pasteur misy aretina maromaro inona koa pasteur mety aretina hoe vokatr'izay hoe ozony aretina zay misy aretina hafa koatran'izay am'izao tena ny akamaroan'ny aretina am'izao vanim-potoana ianantsika zao de aretina avy amina fanahy daholo avy amina fanahy avy amina ozona avy amina famosavina raha vo ny aretina misy aretina maka tonga de tazana pasteur hoe ohatra hoe marary tenda le zaza de fantatra hoe ririnina ny andro ohatra zazanao de mihetsika ny arety tenda de marary tenda io zaza io de tonga de misy fanafody mifanaraka amin'iny misy antibiotika mihetsika sinusite le olona mihetsika sinusite tsy mety tsy de misy idirany devoly am'izany misy fanafody de mena zany voansery le olona tonga de afaka azonao mety inona koa mety hoe na nisy fofona tsy tatan'le olona de mikoaka izy lasa misepotra azonao are lenany akanjo de mikoaka le zaza hernie ohatra misy hernie le zaza hernie zany nge didina misy zavatra didina satria misy zavatra goaka didina ino izy ty opéreny de zairina de miverina any am'lohany de sitrana hernie fa le izy raha vo io aretina io no ohatran'ny tsy hitany dokotera mihitsy zay tena anaovana azy ataovy ndana aloha manaovana le izy de ndana am'ray manao scanner de ndana am'ray manao radio de ndana miverina manao scanner de ndana andray miverina manao eco de ndana andray miverina manao an'ity ndana andray miverina manao analyse fantelina fa anazy eny ambadika zay rehefa nanomboka nanonao an'izay izy pasteur Alvarez de fa zavatra manahira tuberculose zao tonga de hitanao vao ny tuberculose ianao de ty misy fanafody manatony any afianao rivo ianao misy fanafody atao traitement sitrany be da be olona voan'ny tuberculose sitrany dokotera tonga de hita hoe reto fanafody ary tonga de tazana ny manao analyse ianao de hita misy tuberculose azonao fa raha fo ianao zay no miverina ndana manao analyse fanitelony manao analyse fanefany ndana manao scanner an'izao ndray ndana andray manao an'izao zavakafa izy manao an'iny pasteur fa fanetsetena ny ilaina ilay kapiteny romanina rehefa nararany zanany de nikoaka teo anatrehan'i Jesosy izy tena netritena tompo marary ny ankizy lahako tsy hitako tsony zay anasitrana anazy vonjeo ny zanako Jesosy tena ary jerenao ny fanapa-kevitra ndraitsin'le kapiteny de teny eo koa Jesosy tena ray fanapa-kevitra fa raha vao olona ho any tara fandraisana fanapa-kevitra de ndraindray misy retara ihany koa ny fandraisan'Andriamanitra fanapa-kevitra fa aza vela merimberiny indroy intelo inefitsy indimy amby folo miatso anao ny tompo
ka efa faty ianao na ny zanakao zay vao hoe atsovy am'izay raha mpivavaka mety ho tara loatra paster fa de ny mbola maheno zavatra ohatry tony de andana mitady fiangonana tsy ndraiky tsara andana manolo tena andana mivavaka fa anafaka anao ny tompo ivavaka tsika paster misaotra re no fahasoavanao ny fampianarana ny raisina teto matoky zay fa zava-dehibe zay fampianaran'zay hotainao reto vahoaka reto lehilahy sy vehivavy raha iamandreny nianatra momba ny aretina sy ny zatra maro isan-karazan'zay matoky zay fa atao anatin'zay fampianaran'zay tena akasika fanan'olona maro ianao hoe tokatrano maro vahoaka maro ary izay tsy vitany fahaizan'olombelona sy mpitsabo ianao no mandamy mazy raiko hotainao ny zava-fandaran'zany misaotra dada malalako hotainao zay miralahy ary hoarovanao koa ny fahita lavitra misaotra tompo amen amen zay pasteur Alvarez ho amin'ny manaraka indray toetratsika ny fandarana veloma tompoka